Mason'ny fampianarana ambony manomboka amin'ity volana May ity no ikarakara valan-dresaka ho an'ireo mpianatra mandrato fianarana eo anivon'ny sekoly ambony misahana ny fampiofanana momba ny politika na ny IEP ny tompon'andraikitra eo anivon'izany sekoly izany. Lohahevitra maro ary no voaboasana ao anatin'izany fotoana izany. Sirotsy Rakotondrainy no mitondra ny akon'izay, Stefana Arzafy Mandimy kosa naka ny sary. Mandritra ity volana May ity dia isy ny valan-dresaka izay ho tanterahana etsy amin'ny sekoly ambony misahana ny fampiofanana momba ny politika IEP Ampandrana. Miompana tamin'ny fampahafantarana ny mpianatra ny fiaraha-miasa amin'ny any ivelany ihany koa no isan'ny antony valan-dresaka. Ny IEP Madagasikara zany dia miezaka mitondra ny anjara birikiny amin'ny fahaizana sy fifehezana ny fitantanana ara-politika. Zay moa tena antony lehibe ary noho ny fampianarana ambony azy ary indrindra ny fahazahoany an'ilay habilitation master sy ny licence nahazo habilitation dia mampietsika an'ireo fahaizana rehetra mba hitondra an'ilay fampianarana ho manara-penitra zany. Eo zany lay séminaire sy conférence izay tanterahana mandritra nyity volana May ity, zay mikasika ny momba ny administration publique, mikasika momba ny science politique, mikasika momba ny relation internationale. Lohahevitra maro no atao mandritra ny valan-dresaka izay tanterahana eny amin'ny IEP. Ny tamin'ny androany dia nisafidin'ny fampianarana sy ny vatsim-pianarana ny ivelan'ny sekoly ambony.